Mbola eo amin'izay vaovao politika zay dia Nijoro ara-panjakana ny fikambanana ZAFMIHASI na ny fikambanan'ny zanaky Agnarandrain'ny Fandriana Mivondrona hampijoro ny tena hasin'ny firenena ka nampifatarina ny zoma lasa teo. Avy hatrany dia nanao fanambrana izy ireo ka nanameloka ny fomba fihetsika rehetra mety hanoitohina ny fiandrihanam-pirenena sy ny fampivoarana ny Madagasikara ka mitaky fitoniana mialohan'ny 2010 sy 2020. Fanambrana ny Mivondrona sy ny bureau nasionaly ary ny mpikambana rehetra zanaky ny Agnarandrain'ny fandriana Mivondrona hampijoro ny tena hasin'ny firenena afoezina hoe ZAFMIHASI manoloena ny mpitendry ara-pirenena ankehitriny dia manao izao fanambrana manaraka izao. Barana mpahay maso fampijoro ara-panjakana ity fikambanana ity ary aparitaka manerana ny nosy sy any amin'ireo zanaky ampielezana any ampitan-dranomasina mba hahafairametana hampandrosoana ny tany aviny. Manameloka ny fomba sy fihetsika rehetra mety hanoitohina ny fiandrihanam-pirenena sy ny fampivoarana ny Madagasikara ka mitaky fitoniana mialohan'ny taona 2010 zahay. Manainga ny olo-pirenena rehetra mba hifatoka amin'ny fihariana fa tsy voarebirebi ny mpanao politika zatra tolora sy tsaiza isaky ny misy fanonganana ka manararaotra ny hetsy-bahoaka hatrany. Manaitra ny sain'ny mpitondra koa zany evo zahay indrindra ny filoha mba hitady vahaolana mikasitra ny fiainana ara-tsosialy-bahoaka ho tohany ny hasin'ny firenena.